Ry havana malala anio alahady faharoapolo marsa 2022 alahady natokany fiangonana hitondrana ambavaka ny sampanasa asa fampandrosoana FJKM ny asa sahany ireo tompona ndraikitra rehetra ao anatin'izany. Ho anareo izay voantso malala ao amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy, hampitomboina ho anareo anie ny famindrampo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Aoka hitsangana isika rehetra hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny salamo faha 700 ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito farany no iarahantsika midera an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny Tompo, hideranao ny firenen'Andriamanitra, eny hideranao ny firenena rehetra, hivaly sy hiovy ny firenena samihafa, satria mitsara marina amin'ny firenena ianao, ny firenena samihafa ambonin'ny tany dia entinao. Hideranao ny firenen'Andriamanitra, eny hideranao ny firenena rehetra, ny tany efa nahavokatra. Mitahy atsika Andriamanitra dia Andriamanitsika, mitahy atsika Andriamanitra ary atahotra azy ny vazatany rehetra. Amen. Aoka hivavaka hisaotra ny Tompo isika. Raisy Tompo ny fisaorana sy fankalazana ary ny fanomezam-boninahitra anatolotra ianao, fa tena vokatry ny fonay noho ny fitahinao anay rehetra, noho ny fitahinao ny fiangonanao, ny sampanasa asa fampandrosoana FJKM, ka nitehirizanao anay nahatratra ity andro anio, izay rahanay mivavaka aminao ity. Tanteraho eto Tompo, ary amarino eto ny teninao, ny amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao, fa mangetahetanao izay. Ataovy-tapaona aminao izay Andriamanitra, ka hita zava mahagaga avy amin'ny fanatrehanao sy ny teninao, ka hahazo hery sy hitombo finoana, ary azoto hiasa ho fampandrosoana ny fiangonanao sy ny firenenay. Tario izay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, ray sy zanaka rehefa nay masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mahazo mipetraka ny fiangonana. Amin'ny fifaliana ry havana ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no hiarabana anareo rehetra nahatratra izao fiarahantsika mivavaka izao. Arabaintsika manokana ny mpitandrina izay hitondra ny hafatr'Andriamanitra dia ny mpitandrina Razafy Mahatratra Jean William, izay mpikambana ao amin'ny filankevi-pitondrana SAF FJKM. Arabaina ihany koa
ny filankevym-pitondrana rehetra tarihan'ny filohany ary ianareo tompona ndraikitra mpiasa sy mpiara-miasa rehetra ao amin'ny SAFFJKM. Arabaitsika ihany koa reto havantsika izay mikirakira ny sary sy ny feo ary arabaina isika mpianakavin'ny finoana eto amin'ny FJKM ny Soavy Masoandro. Ao ihany koa ianareo volontaire FJKM amin'ny faritra Analamanga. Ho aminareo rehetra ny fiadanan'ny tompo. Zao dia hiroso isika amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora, angatahntsika ny tompona ndraikitra hiroso amin'izany. Miarabantsika mpianakavin'ny finoana indray mahatratra izao fotoana izao. Vavaka isika. Misaotra Jesoa fa mbola tianay hatrany ianao ka dia faly mideranao satria andreny tenao indray zahay. Fanahinao masina ny hanazava amin'ny fonay mba hazony mandray tsara ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Sakafo ny baibolinareo arak'isy tanora ao amin'ny Isaia 7:20, andininy 7 tapany A. Isaia 7:20, andininy 7 tapany A. Izay no andraisantsika ten'Andriamanitra anio. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa. Nefa ireo koa dia miraingirangy azon'ny divay, ary koa mivembena azon'ny toaka. Eny tsara nge ty tantara mariny ty e. Nisy mpanjaka iray nitondra ny tany sy ny firenena. Tena nanana fahendrena tokoa izy satria saingy tsy dia niraiky loatra tamin'ny fivavahana kristiana ny fony. Malahelo izy mahita ireo vahoaka ny mivarilava amin'ny fisotroana toaka. Indray andro dia nahita hevitra izy mba hampisaintsainana amin'ny vahoaka. Natsoy nivory teo an-kianja malalaka ny vahoaka rehetra, fa izy kosa nitondra omby lehibe iray sady matavy be. Ary nataony teo afovoan'ny kianja malalaka io. Nampisotroany toaka betsaka ilay omby ary navelany andeha avy eo. Nivembena ilay omby, nandeha niodikodina ary farany dia ninjera, tapitra ny ainy, izany hoe maty. Hoy ny ten'Andriamanitra teo hoe nefa ireo koa dia miraingirangy azon'ny divay, ary koa mivembena azon'ny toaka. Tsy hoe niraingirangy na nivembena fotsiny ilay omby teo, fa tena maty mihitsy no nefarany.
Nasain'ny mpanjaka norasaina ity omby maty mba hijerena izay nahazo azy. Nalain'ny mpanjaka ny atiny, akory ny agagany rehetra fa masaka be toy ny reny avy nandrahoana reny ny atin'ilay omby, dia naseho ny vahoaka rehetra izany. Ary hoy ny mpanjaka hoe toy izao ny ao anatin'izay misotro toaka. Marina hatrany raha kisy tanora ny ten'Andriamanitra hoe nefa ireo koa dia miraingirangy azon'ny divay ary koa mivembena azon'ny toaka. Aoka samy eritreritra izany sika raha kisy tanora ka tsy anandrakandrina na ho tomin'ny namana hisotro toaka sy divay be, fa mahakizy fara atsika izany. Raha tsy hoe fara ny dikan'izany kizy fara izany raha kizy. Tempolin'Andriamanitra sika ka aza simbana amin'ny toaka. Ilay vavaka sika hisaotra ny Tompo. Tompo, misaotra anao izahay noho ny teninao, mampianatra anay hitondra tena tsara, tsy ho azo mifakapanahy hisotro divay sy toaka. Vonona izahay ho modely ho an'ny namanay. Vonjeo izahay amin'ny anaran'i Jesosy zoky anay. Amen. Mialohan'ny hamakina sy henotsika ny soratra masina voaloatra amin'ny andro ity dia mbola ary vavaka izay. Ry Andriamanitra nay eo, raha inay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo ka niara-nonina taminay. Misaotra anao izay ny amin'ity fotoana ity izay nomenao anay azahoanay manandra-peo, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Kanefa koa fotoana izay fampiresahanao aminay, andrenesanay ny hafatra avy aminao. Fa indrisy Tompo, fa tsy mahay miaino ary tsy mahay mandray izany teninao izany zahay. Ary dia izany no angatahanay avy aminao ny ametrahanao, andrahanao ny fananao masina hitoetra ao anatinay tsirairay avy, ahaizanay mandray izay rehetra mbara aminay. Ny fahasoavanao dia apetraka ao amin'ireo mpanomponao izay amaky fandimby ny teninao masina, mba ho voambara araka ny sitraponao ny afatra tianao ampitaina aminay. Da io ihany koa Tompo, ny mpanomponao izay hitondra ny afatra ao, anambara izany aminay amin'ity andro anio ity. Tendreo ny lelany, azahoany manambara izany teninao izany. Ary izahay vahoaka izay hainy kosa dia fananao masina. No hitaridarana anay, hialolalana ny teninao aty ampony tsirairay avy mba haizanay mandray izany, ka mba tsy hahatonga anay ho elohina ry Tompo, satria tsy mandray ny teninao, matahotry ny fahazavana avy amin'ny teninao. Tompo, miasa mahery aty anatinay tsirairay avy ka tsy hiverina foana aminao ny teninao, raha tsy efa mahatanteraka izay rehetra hikasanao azy aminay tsirairay avy. Koa mitenena Tompo, fa miaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hamaky sy hiaino ny tenin'ny soratra masina antsika ry havana. Samuela voalohany toko 2, andininy 7 ka hatramin'ny 5:30. Hovakiana sy hainoana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy lehilahy an'Andriamanitra nakany amin'ny elo ka nanao taminy hoe, izao no lazain'i Jehova, tsy efa niseho tokoa tamin'ny ankonandrainao va aho raha mbola tany Egipta tao an-tranon'ny Farao izy? Eny novidiko tamin'ny firenen'ny Israely rehetra ho mpisoroko izy, mba hanatitra fanatitra eo ambonin'ny altarako sy handory didika azy manitra ary hisalotra efoda eo anatrehako. Ary nomeko ho an'ny taranadrainao ny fanatitra rehetra taon'ny zanak'Israely amin'ny afo. Nahoana no hitsahinareo ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hohanina izay aterinao aho, dia ilaina saiko atao amin'ny finenako, ka ny zanakao no omena voninahitra mihoatra noho izaho, mba hanatavy anareo amin'izay tsara indrindra amin'ny fanatitra rehetra aterin'ny Israely oloko. Koa izany no anaovan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely hoe, efa voalazako tokoa fa ny taranakao sy ny taranadrainao no andeha eo anatrehako mandrakizay. Fa ankehitriny kosa hoy Jehovah, sanatria ahy izany fa izay manome voninahitra no omeko voninahitra, ary izay manamavo ahy no afa-baraka. Indro avy ny andro izay hanapahako ny sandrinao sy ny sandrin'ny taranadrainao,
ka tsy hisy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao. Ary ahitany manjony finenako ianao na inona soa omena ho an'ny Israely, ka tsy hisy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao mandrakizay. Nefa tsy dia hofongorako avokoa, tsy eo anilan'ny altarako izy, mba hanapahana ny masonao sy hampalahelo ny fonao, ary ny taranakao rehetra dia ho faty raha vao eritreriny. Ary izao no famantarana ho anao izay anjony zanakao roa lahy, dia Ofni sy Fineasa, ho indray andro maty izy mirahalahy. Ary izaho hanangana mpisorona mahatoko ho ahy, izay anao araka ny atao am-poko sy atao tsaiko, ary izaho hampaharitra ny taranany ka handeha ao anatrehan'ny voahosotro mandrakizay izy. Ary ho avy izay sisa rehetra amin'ny taranakao, ka hiankohako eo anatrehany hangataka vola kely sy mofo iray ka hanao hoe, masiny ianao, mba tendreo isan'ny mpisorona aho, mba hahazahoako sombo-mofo hohanina. Amen. Ho toizantsika ny vakiteny araka ny hita ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 20, andiny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Luka 20, ny andiny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany teo anatrehan'ny olona rehetra, mitandrema ny amin'ny mpanoradalàna izay mazoto mandehandeha miakanjo akanjo lava ary te ho arabain'ny olona eny an-tsena, sady tiany fipetrahana ao aloha amin'ny sinagoga sy ny fitoerana aloha eny amin'ny fanasana, ary mandany ny tranony mpitondra tena sy manao vavaka lava reny mba ho fiolahana. Ireo dia azo fanamelohana mafimafy kokoa. Amen. Sao dia toizantsika ny famakinan'ny ten'Andriamanitra amin'ny epistily soratany Joda 5:5 ka hatramin'ny 7:20. Joda 5:5 ka hatramin'ny 7:20. Nivako toy izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tahampatsiaronareo aho, na dia efa fantatrareo raha teo aza ny zavatra rehetra. Rehefa novonjen'ny Tompo afaka tany Egipta ny olona, dia naringany ihany taorian'izay, izany izay tsy nino. Ary ny anjely izay tsy nitana ny anjara fanapahany fa nandao ny fonenany, dia voahazony amin'ny fahatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Ary toy izany koa Sodoma sy Gomora, mba amin'ny tanàna manodidina azy izay nijangajanga tahaka azy koa, ka lasa nanaraka nofo hafa, dia aseho fananarana amin'ny iaretan'ny fijaliana amin'ny afo maharitra mandrakizay. Kanefa toy izany koa ireo manonofy ka nandoto ny nofo, sady nanda ny manana fahalebiazana ary miteny ratsy ny manana voninahitra. Fa Mikaela ary kanjely aza raha niady tamin'ny devoly ka nifanditra ny amin'ny fatin'ny Mosesy, dia tsy sahy niteny ratsy hameloka azy, fa hoy izy, hananatra anao anie Jehova. Fa ireo kosa dia niteny ratsy izay zavatra rehetra tsy fantany akory, izay zavatra fantany fotsiny tahaka ny fahalalàn'ny biby tsy manan-tsaina kosa no animban'ny tenany. Ahita loza izy fa efa nandeha tamin'ny lalan'ny Kaina, sady efa mona fatratra hanaraka ny fahadisoan'ny Balama hahazoan'ny tamby, ary efa ringana tamin'ny fiodinan'ny kora izy. Ireo no haram-bato voasaron-drano eo amin'ny fanasampifankatiavanareo. Raha miara-mihinana aminareo izy, dia mpiandro mamahan-tena nefa tsy matahotra. Rahona tsy misy rano entin'ny rivotra ireo, hazo fararano nefa tsy misy voany, indroa maty voafongotra. Onjan-dranomasina mitopatopa, mamorovory ny fahamenarany,
hitana mifindrafindra ka voatahiry ho azo mandrak'izay ny fahamaitisany maizina. Amen. Ray masonao manamasena ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsenantsika ny afatry ny tompo, hitsangana isika anao ny hira fa 720 andiny voalohany sy faharoa ary faefatra. Tsangana ry havany. Anapaka ao am-pontsika ny ry havana ny fiadanan'i Jeso Kristy sy ny fahafenon'ny fanahy masina. Amen. Ny afatra masina ho raisintsika amin'izao alahady hitrotronam-bavaka ny sampanasa asa fampandrosoana eo anivon'ny fiangonan'i Jeso Kristy eto Madagasikara izao dia alaina ao amin'ny mofinaina voalahatra anio dia ny Joda 15 ka hatramin'ny 17. Loha hevitra amezantsika ny afatra na ny toriteny dia ny hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo koa mahaiza mandray lesona amin'ny tantara. Mamaly ny faharatsiana ny tompo koa mahaiza mandray lesona amin'ny tantara. I Joda moa zany no nanoratra ny epistily ho an'ireo rahalahiny jiosy. Zay nanaraka ny fivavahana kristiana fa nisy fampianaran-diso na nisy mpampianatra diso be dia be nanozongozona ny finoan'izy ireo ary tady mily lalana azy ireo. Dia zay zany no hoe amaly ny faharatsiana ny tompo ka ren'le fampianaran-diso ireny zany dia mitarika anao alo amin'ny tompo dia vao mainka eo ambany vahoan'ilay ratsy zay olona manaiko tarihany sy ireo ampiasain'ny devoly ihany koa ho fitaovana amily vilon'ny finoana dia eo indrindra zany dia hoe mahaiza mandray lesona amin'ny tantara. Ny atao hoe mandray lesona dia zao mandray anatra amin'izay zavatra tsy nety ka tsy mandeha amin'iny ary mandray fianarana amin'izay zavatra mety ka mandeha amin'iny. Zay ny hoe mandray lesona. Le tsara zany dia raisina ho fianarana atao taafina fa le ratsy dia atao anatra tsy mandeha amin'iny mihitsy. Ka eto ary dia mizara roa ny anazavany azy eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 17 dia
sokajin'olona andihan'olona maromaro no asainy ho saitsain'ny olona zay mandreny epistily mba handraisana lesina eo amin'ny tantara amin'ny fiainana. Dia ny voalohany indrindra ny zanak'Israely no afahana tany Ejipta, kanefa rehefa tsy nandray ny toromarika nandritra ny ditany inefitra dia zao tsy nisy tafiditra tany amin'ny tany Kanana, fa reo ankizy tato aoriana no tafiditra. Zany hoe zay 70 taona mihoatra tsisy tafiditra tany amin'ny tany Kanana satria naniratsiran'Andriamanitra. Reo zany tena nahita ny asa maherin'Andriamanitra namoahana azy tany Ejipta, fa nanao tsinitsinina sy niala amin'ny finoanan'Andriamanitra dia nanompo sampy. Tsaroantsika tsara, ny tompo i Mosesy lasa naka ny didy 10, zareo fa nanangana omby lahy kely volamena ny vavahany. Dia satria tsy mendrika na dia navotana sy mivonjena azy dia tena tsy tafiditra tany amin'ny tany fampanantenana. Zay zany ny ohatra andehan'olona voalohany. Fa eto koa dia tsy hoe andehan'olona fotsiny, fa mandray lesona tamin'ny nataon'Andriamanitra tamin'ireo ampahan'anjely ny komy taminy, zay nitondra ny faharatsiana teto ambonin'ny tany. Raha mamaky ny Apokalipsy 12 tsika manomboka amin'ny 17 dia nisy ady tany an-danitra, nisy ampahan'anjely zany saika ikomy tamin'Andriamanitra, rehefa tena nikomy mihitsy moa. Fa zao ny anjely zay nitariha Mikaela no nanohatra azy ireo dia resy izy dia nidarabika etỳ an-tany. Dia ireo zany ary Losifera, ary Belzaboba, ny dragona, Satana sy ny sisy. Dia mahavariana ry havana fa amin'izao androntsika zao anjely ny komy zany, nefa dia misy olona renindray no ianarana, ka na ny akanjo anaovana naninona dia asiana sarina drago, asiana monstre sy ny sisy. Ka mahaizitsika mandray lesona eo amin'ny tantara, eo amin'ny fiainana. Fa na ny zavatra any an-danitra ary dia meny tenin'Andriamanitra ho jerentsika sy saitsaintsika, fa Andriamanitra tsy misomonga amintsika. Andriamanitra tena mamindra fo izy, fa raha vao miala eo amin'ny fahasoavany kosa dia very. Ny fahatelo dia ny mponina tao Sodoma sy Gomora sy ireo tanàna manodidina. Ireo indray zany dia tena nanara-po tamin'ny fijangajangana, nanara-po tamin'ny fahavetavetana. Ary tao zany nisy voarakitra eo amin'ny Baiboly ny tantara ratsiny zareo ny aina tamin'izany hoe fanolanana, ny aina tamin'izany hoe lahy sy lehilahy miaraka, vehivavy sy vehivavy miaraka. Dia no fahaizan'Andriamanitra ary nalana teto amin'ny tany mihitsiny izany fahatra izany, satria tena zavatra mamofady eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ireo zany ry havana no ohatra telo mba tena lavirintsika raha toa ka sanatria misy alaim-panahy na ao anatin'izany fomba ratsy izany tsika. Tsika moa tamin'ny tapabolana ny resaka momba ny Sodoma sy Gomora, ka dia tena tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny resaka hoe homosexualité. Nefa amin'izao fotoana iainantsika izao dia misy firenena na misy tokony olona tena manome vahana an'izany, ka raha tsy teo haringan'Andriamanitra tsika dia tena hanary zay manao an'izany, ary zay manao an'izany dia angatahana amin'ny anaran'i Jesosy mba tena hiala, mba tsy hitondra fandravana amin'ny tontolo misy anao ianao. Ireo zany tompoka le sokajin'olona na andihan'olona zay angalantsika anatra eo amin'ny fiainantsika hoe mba tsy ataontsika mihitsy ny nataony. Ka hoe kristianina ianao eny amin'ny lalam-pamonjena mizotra ho any amin'ny tany Kanana nefa tsy mankatohan'ny tompo, mba olona amin'ny tompo ihany ianao fa mikomy aminy, ary olona malala ny teny fahasoavan'Andriamanitra ihany nefa anaraka amin'ny fahavetavetana sy ny fomba ratsy nyzao tontolo izao. Ny manaraka eo indray ry havana dia angalana lesona indray dia olona mandeha tsirairay. Voalohany eo zany i Mikaely, io moa zany anjely, naka ohatra anjely tsika tary amin'ilay voalohany dia tokoa misy anjely. I Mikaela zany dia lehibe an'ny anjely nandresan'ry Losifera sy ry Belzaboba ambany Satana tany an-danitra, dia resy tany reo dia nitobika etỳ ambonin'ny tany. Dia io Mikaela io no mitarika ny anjely amin'ny fideranan'Andriamanitra, amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ka fianarana ho antsika io hoe zasy ianao no
natsoan'Andriamanitra miara-manao asa sy mitovy asa amin'ny Mikaela, zay mandresy ny ratsy, tsy manaiky resy ny ratsy fa manohitra ny faharatsiana rehetra. Fa zao rehefa resin'ny arkanjely Mikaela zany ny devoly, dia tsy niteny ratsy an'ireo izy. Amin'izao fotoana ihany antsika zao zany dia misy atoko-pivavahana izay mitonona hoe kristiana, dia mandroaka devoly. Dia rehefa mandroaka devoly ry zareo tsy dia ny anaran'i Jesosy loatra no ampiasainy, fa opaopainy sy ozonozoniny eo ilay devoly. Tena misy an'izany ka mba mijanona ihany atao amin'ny fiangonana marina. Fa sao dia mahita ny tsy tokony ho hitany. Fararan'ny soratra masina, androaka devoly ve anao dia hanompa sy teny ratsy no ataonao, koa voamaika ve ilay devoly mijanona. Fa Jesosy nanome baiko rohana amin'ny anarany devoly, fa tsy ho opaopaina na ozonozonina, fa misy manao an'izany tompo. Ka tandremo mandehandeha mahita raha, fa zay nyteneny ny tompo ihany no rahany. Fa Mikaela raha resy ny devoly sy ny satana, fa tsy niteny ratsy an'ireo izy. Fa mbola zoara ny teny satria anjely namany taloha ngereo dia ananatra anohany Jehovah. Zay zany any amin'ny Mikaela, maka ohatra amin'ny anjelin'Andriamanitra zay toetra mahatoky tao amin'ny asan'Andriamanitra tsika. Faharoa dia i Kainy. Misy izy mandeha amin'ny lalan'ny Kainy. I Kaina zany no olona namono olona voalohany, ary tena nanova sy nanapotika ny tontolon'Andriamanitra. I Adama sy Eva rehefa nanota, voaozina ny tany. Fa i Kaina rehefa nanota, dia izy tena mihitsy ny voaozina, satria nandatsaka Kaina, nandatsaka raha marina, ary raha marina eo am-panatanterahana amin'ny fanomponan'Andriamanitra. I Abela ralahiny nge teo am-panaovana fanatitra amin'ny vonony. Ka ndreto zasy ianao sao dia mbola misy mandeha amin'ny lalan'ny Kaina, ka misy olona manao ny asan'Andriamanitra dia elonanao, fingananao, vononao amin'ny savinao. Fa zay natsoana no ny asa, aloha izy ianao. Fa na izasy ianao miaraka din'ny tompontsika amin'ny asa ataontsika, satria ny finoana no aminjenantsika, fa ny asa no hitsaranantsika. Ka raha misy olona manao ny asan'Andriamanitra, aprisio izy, toano izy. Mety mpitondra fivavaha zany, mety paster zany, mety mopera zany, mety katekista zany. Toano rehefa manao ny asan'Andriamanitra. Fa tsy ianao no mon'ny olona izay manao ny asan'Andriamanitra. Fahatelo dia i Balama. I Balama tsaroantsika ihany koa mbola voaperikopa taloha kely zay naprisia amin'ny Balaka anozona ny zanak'Israely handeha hiditra any amin'ny tany Kanana. Ka i Balama nanana fanomezam-pahasoavana manokana fa zay hozoniny io dia maty, ary zay tsofiny io rano dia velona. Misy moa ry havana amin'ny androntsika izao, eo amin'ny fiainana dia makany amin'ny olona anankiray izay tsy tononiko le asany, hoe mahasosotra hanina ka mba karakarao. Dia misy indray ny olona makany amin'ny io olona io ihany hoe marary izay fa mba tsaboy. Aiza koa nisy an'izany ianao hoe mampidi-doza olona dia ianao ihany no manafa-doza olona. Fa ianao rehefa mpamonjy olona manafaka ny olona amin'ny faharatsiana sy ny vona mahazaza, izay ihany ny asanao. Fa tsy hoe sady mpanozina ianao mpandrotsaka fitahiana, tsy misy an'izany. Ka tsika zany todika manokana ny volontaire fijika hoe mpilatsaka sitrapo. Isika zany dia zao mamonjy olona eo amin'ny sarotra tsika mba ahitandreo an'i Jesosy, dia izay ihany ny atsika. Dia fianarana ho an'ny mino zany tsika hoe miasa ho an'ny mila vonjy. Fa tsy ampifangaroantsika zavatra hafa le asa, fa rehefa hoe mila vonjy ny olona dia mijoroantsika amin'izay fa tena fijoroana vavolombelon'i Kristy le toerana misy antsika, satria ny tompo dia tonga teto ambonin'ny tany ho an'ny olona mila vonjy, ho an'ny olona latsaka katerena. Dia eo indrindra no anehoana amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ka aza misy manao ny fomba amin'ny Balamitsika hoe sady hitondra loza ho an'ny olona nefa koa hoe mba hitondra fitahiana koa. Tsy misy miaraka ohatran'izany. Hoe vavaray ihany ve no anozonan'olona, i vavaray ihany koa ve no tenenana fitahiana ho an'ny olona. Tsy misy an'izany ozy ny epistilin'i Jakoba. Fa rehefa mpitondra fitahiana ianao, zay ihany ny anjaranao. Mpitory filazantsara ianao,
toren' jesosy ianao dia izay ihany a no arahanao. Ny teo moa zany anjely mikaela dia nijery ny kaintsika dia nijery ny balamitsika dia tarihan'ny tenin'Andriamanitra koa tsika jery ny kora. I kora indray zany dia niaraka tamin'ny Abrahama sy Datama ary kora Abirama fa tsy Abrahama olona hafa. Ireo zany a dia nikony tamindry Mosesy sy Arona dia nitarika ny olona tsy hanaraka ny tenin'Andriamanitra eo tondry Mosesy sy ry Arona. Faizin'Andriamanitra ireo tonga nisokatra ny tany a nitelona an'ireo. Ka zao a mahaiza mandray lesona amin'ny tantara ka zay tsara dia arao fa zay ratsy a tena laviro. Mba ho lavitra ny fiainanao a amin'ny ompanompon'Andriamanitra izany. Ry havana malala eo amin'ny tompo, dia ny fampianaran'ny diso no nanoratana ny boky ny epistiliny Joda. Toko ray ihany izy eo ary tsy mba teneniny hoe toko voalohany fa ray dia tonga dia ny andininy. Fa milaza zavatra betsaka amin'izao androntsika izao a be dia be no tonona ho kristianina nefa tena manala ny olona eo ambanin'ny fanjakan'i Kristy. Ka maiza miambina tsara tsika fa tena mamaly ny faharatsian'Andriamanitra. Ka na zay ampiasain'ny tompo hianala ny olona eo amin'ny Kristy faharatsiana zany a sy manaiky manaraka azy faharatsiana zany. Tena ho fahaizan'ny tompo araka ireo tantara masina hitantsika ireo. Fa ianao a miorena tsara aza miova ao amin'izay ny antson'ny tompo anao sy niterahana anao mirena tsara. Dia indrindra mitarika antsika amin'ny fizarana fahatelo mamarana azy. Dia ahoana zany no atao? Misy an'ireo fitaka be dia be ireo zany fa zavatra telo zany a no hijerena azy. Dia eo zany ny voalohany hoe ny rano. Tsika moa zany ao amin'ny Saint-Jekema dia misy zany a ny momba ny hoe rano madio, fidiovana, fanadiovana. Ary tena makasika antsika mihitsy ilay tenin'Andriamanitra. Teo zany ilay famonjena olona sy ny sisa volontaire. Eo indray ilay rano. Dia ny rano tompoko dia manambara fitahiana. Fa ny rano koa dia manambara famaizana. Ka aoka re ao amin'ilay lafin'ny fitahiana no ampiasaintsika n'ilay afatra avy amin'ilay hoe rano. Voalohany indrindra zany Jesosy ny ranonaina. Amelona antsika amin'ny fiainantsika eto sy amelona antsika amin'ny fiainantsika mandrakizay. Ka misy zany a fampianarana ara-mbato voasarin-drano izy eo amin'ny fanasam-pifakatiavana. Dia miseho mitory ny fitiavana miaraka mandray fanasan'ny tompo sy mitory ny fanasana masina. Fa ireo olon'ireo dia mamantena manao izay hampanankarena azy. Le fivavahana zany mialatsiny amin'ilay voambolana atao bizina. Dia ry zareo mitombo arena daholo fa le voako a tsetsefina fotsiny. Tena misy zany a raha ranon'ny tenin'Andriamanitra zany. Ka ianao miseho mampanantena fitahiana ho an'ny olona nefa le olona tsetsefinao fitaka be vavy zany. Rahona tsy misy rano zany entin'ny rivotra. Tsy mitondra fitahiana ho anao fa rehefa mitory a mahafoy. Rehefa mitory a mitory an' Jesosy le ranonaina. Ny faharoa dia ny hoe azo. Ny vono izy Jesosy no alalana ny azo. Ka eto tompoko zany dia misy fampianaran-diso a na fitaka azo fararano izy a nefa tsy misy vono. Indroa maty voafongotra. Zany ele hoe tsy misy vono eto sady tsy mamoa mihitsy tsy eto amin'ity toampamoaza ndre mandeha ty any fa tsisy voatenainao amindreo. Misy zany a fivavahana endrika ivelany fotsiny. Raha jerenao amin'ny fombafomba sy mifetsiketsika dia ohatrandreny hoe akatra velona ny an-danitra iny. Fa rehefa tena zohinao tsy mitondra voy amin'ny fiainan'ny olona akory. Tsy mizara ny Kristy ilay mofinaina. Tsy mamoa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka mitandremintsika fa faizin'Andriamanitra zay marivo salosana manaraka an'izany. Fa ny azo dia ho tsaraina ny vono. Ny vono no hitsarana ny azo. Ka eto zany a amin'ilay miseho voaratsy. Fa eto tsy mamoa ninoninona mihitsy. Ka isika zany a aza mandeha any amin'izay tsy mamoa an'ny tompo. Ara manao ny asan'Andriamanitra ianao dia izay hamoazanao an'ny tompo atao.
araka ny teny soratra masina araka ny teny jesosy hoe tsy anareo no nifidy aho fa izaho no nifidy anareo ary nanendry anareo mba handesy amosy ary etan'ny vokatra ary io le vokatra io nitsarana antsika eo anatrehan'ny tompo zay moa dia averimberiko foana hoe tsika dia vonjena amin'ny finoana fa tsaraina amin'ny asa ka namohan'ny tompo ve ianao zany hoe sady nahazo fitahiana avy amin'ny tompo ianao no mizara fitahiana ho amin'ny hafa zay le atao hoe mamoa manaraka ry havana dia hoe kintana ny kintana dia natao hitondra hazavana ao anatin'ny aizina ka zao tontolo zao dia miaino ao anatin'ny aizim-pahotana dia tonga jesosy ilay fahazavana miara-miasa amiko sy miara-miasa aminao dia rehefa manana an' jesosy ilay fahazavantsika dia lasa ianao indray no itokiny jesosy ho fahazavana mizara fahazavana amin'ny hafa famonjeny io fahazavana io manahoantsika fa raha eto zany dia misy miseho kintana miseho kristianina nandray fahazavana fa zao kintana mifindrafindra tsy mahato mitsiraka androany ato amin'ny fiangonana ato androany atsy androany ray ary inona natenanao amin'izany fa ny kintana tompoko dia tsy mihetsika eo amin'ny toerana ary mitaratra ny zay tandrify azy ry havana malala rehefa mitoetra mahatoka eo amin'ny toerana ny antson'Andriamanitra anao no sy nanazava amin'ny tompo anao le ny atsanao vao amaizina amin'ny fahazavany mahagaga dia ny tompo indray misy sy mahatoky anao ary mametraka fitokisana aminao dia ao anao zay re amin'ny Daniela 12 rehefa tena matoky amin'ny fahazavany Kristy isika ka kintana tsy mifindrafindra dia voatahiry mandrakizay amin'ny fahazavan'Andriamanitra amirapiratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy Kristy ry havana malala ny vaky teny roa miaraka tamin'izao mivakitsika izao dia nampalahelo ny taranaki ely fa nalana tamin'ilay asa fisoronana satria nampiasa ny are-pahasoavan'Andriamanitra ho an'ny tombontsoa ho an'ny tenany dia fongoron'Andriamanitra ireo fa nanindr'olona vaovao Andriamanitra ka zao samy tsika mitoetra mahatoky amin'izay ny antson'Andriamanitra tsika mba tsy ho afindran'Andriamanitra amin'ny fanaovan-jironao ka oka Kristy no irehatra sy mirapiratra eo amin'ny fiainanao eo amin'ny asa ataonao dia tsika moa misaotra an'Andriamanitra ny fiangonana manana ny safy mandray andraikitra eo amin'ny fahasalamantsika tena ilainy zany amin'izao fotoana misy valana retin'izao mandray andraikitra tsika amin'ny fikarakarana ny olona mba azo rano madio mandray andraikitra tsika amin'ny famonjena ny olona samaritana tsara fanadolontsika mandray andraikitra tsika ny amin'ny fampanjariana ara-tsakafo satria Jesosy mofinay mandray andraikitra tsika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary io natao ho asan'ny fiangonana manontolo le fikajena ny tontolo iainana fambolena ala dia eo amin'ireo asapanasa fampandrosoana ny safy ianarantsika an'izany fa maro zany leo asa zay voateriny izao soratra masina izao ka ny fahadio zany dia voalohany indrindra ny filambonahitra ohatrany nazo ndrokora ny fitediavana tombontsoa ara-bola tahaka ny nataon'ny Balama ary ny fialonana tahaka ny nataondrokaina fa aokatsika ampandroso ny fitiavan'Andriamanitra mitady zay mahasoa ny maro fa zay moa ny teny fanevantsika ao amin'ny safy Korintianina 1:3-7 tsy izay mahafinaritra anao sy titianao ihany fa ny olona rehetra dia zareo amin'ny fahazavana fa zay moa mamarana n'le afatra masinao dia mba azava eo amin'ny atrehan'ny olona rehetra ny fahazavantsika ary mba hiderana ny olona an'Andriamanitra sy isaorany an'Andriamanitra amen.
eo anatrehan'izany afatr'andriamanitra maneho ny sitrapon'andriamanitra ho tokony ho tanterahintsika izany ry havana, dia mahatsiaro fa tsy mendrika tsy tanteraka isika, aoka isika hivavaka noho ny amin'ny fahotantsika. Andriamanitra ray be fitiavana sy be famindram-po, tsapanay ny fitiavanao anay ka mbola nitenenanao taminay rehetra, tamin'ny alalan'ny teninao sy ny afatra nampitondrainao ny mpanomponao. Ahatsapanay tokoa fa tokony hakalesona amin'ny tantarany famonjenao izay, amin'ny tantarany ireo olona voalaza ao anatin'ny baiboly izay, tokony hakalesona amin'ny alalan'ireo zava-misy maro samihafa nambarany teninao teo izay, mba tsy andehananay any amin'ny lalan-diso, fa anaovanay ny sitraponao Andriamanitra marina sy masina. Misaotranao izay noho ny amin'izany teny nambaranao taminay izany. Aoka mba hirakitra ao anatin'ny fonay rehetra izany, ka mangataka ny fanahinao Andriamanitra mpitoetra betsaka ny teninao mba hamoa ao anatinay, ka anisan'izany amoazanay amin'ny voan'ny fibebahana marina, ialanay amin'ny lalan'ny faharatsiana, ka andehananay amin'ny lalam-baovao araka ny sitraponao. Mivavaka izay Andriamanitro ho an'ny fiangonanao zay irahinao ho vavolombelonao hitory ny famonjenao dia Jesosy Kristy, ilay hany fahendren'Andriamanitra, ilay mofinaina mahavelona isan'andro. Omeo herim-pinoana, omeo fitiavana ny fiangonanao, na dia mandalo fizantoetra sy ady sarotra aza mba hahafahany mahatateraka izany iraka izany. Mivavaka izay Tompo ho an'ireo sampana sy sampanasa ary fikambanana maro samihafa ao anatin'izany fiangonanao, dia ny fiangonana FJKM izany. Ary amin'ity andro ity dia mivavaka manokana izay ho an'ny sampanasa asa fiampandrosoana FJKM. Mivavaka izay ho an'ireo tompona andraikitra rehetra izay efa nofinidinao ao anatin'izany sampanasa izany. Mivavaka izay ho an'ny foibe FJKM, ny biraony mpiandraikitra foibe sy ireo tompona andraikitra maro samihafa. Mivavaka izay ho an'ny tale nasionaly, ho an'ny filankevim-pitondrana ireo tompona andraikitra samihafa, ary ireo tompona andraikitra isanambara tonga ny avy. Mivavaka izay Tompo ho an'ireo natsionao mba hanao asa maimaim-poana na ny volontera mba hamonjy ireo mila vonjy. Mivavaka izay ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra, homenao azy rehetra ireo Andriamanitro ny fahasalamana, ny herim-pinoana sy herim-batana, herin-tsaina, ny fitaovana, ny zavatra rehetra izay hoentina manao ny asa, mba ho tafapaka amin'ny olona rehetra ny asa izay tanterahin'izao sampanasa FJKM izao, mba ho tafapaka eo amin'ny firenena manontolo ka hiteraka fampandrosoana amin'ny maha olona manontolo ny vatana saina fanahy izany asa tanterahina rehetra izany. Misaotranao sady izay Tompo fa avy amin'ny teninao tokoa no hahafahanay manantena izany. Tsy tanteraka nefa izay rehefa mandreny teninao. Mifona Tompo, mamindra-fo aminay rehetra, mamindra-fo amin'ny fiangonanao, mamindra-fo amin'ny firenenay, ary havaozy izay mba homendrika indray ny fiantsonao. Izany Tompo no vavaka asandratray sy ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen. Ny hira fahavalo sy efajato no hataontsika.
ry havana malala matoko sy marina ny tompo ka hamela ny fahotantsika sy anadio-antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra mitsangana isika handray ny teny famelan-kelo ka tolotry ny tompo ho antsika. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra, izao no lazainy ny tompo, tsy vola tsy arena no ny varotana anareo, koa tsy vola tsy arena koa no hanavotana anareo. Ianao ry Israely mpanompoko ianao, noforoniko ianao ka mpanompoko, tsy ho adinoiko ianao ry Israely eo. Efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavinao, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Miobia ry lanitra fa ny tompo nanao zany, manao voafeo fifaliana ianareo ry toerana lalina ny ambanin'ny tany, velomy ny oby ry tendrombohitra, ary ianao ry ala ambamin'izay azo rehetra ao, fa ny tompo efa nanavitra ny Jakoba sady mampiseho ny voninahiny eo amin'ny Israely. Koa voavela ny elokareo no ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mitera azy. Asambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Ny andininy voalohany ihany amin'ny 7 sy 8. Endreny amaron Jesus, nomena raio aio, ni aio enakutanau, ni eluku punoina, Raju yeni parabutuku Isanaka uaputire Wasika rehetra izay efa nandray famelan-keloka andeha hiara hanambara ny finoantsika isika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana araka ny soratra masina na ny laharana 7 manao hoe: mino n'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy zao tolo zao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboa ny finoanay. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havana. Tonga eo amin'ny fotoana anambarana ny raharaha sy lazana ny hafatra isika dia angatahantsika Andriamatoa filohan'ny filan-kevim-pitondrana ao amin'ny safy FJKM anambara izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, alohan'ny amakina amintsika ny hafatra ao anatin'izao alahady hitondrana mibavaka ny asa fampandrosoana eo anivon'ny FJKM izao, dia tsy mety ny fo raha tsy manao fisaorana ny foibe FJKM
amin'ny fanohanana mavitrika ny asa izay tanterahana mipaka makany amin'ny mpiarabelona eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny filakevim-pitondrana ny SAF FJKM izay manao ny fanohanana sy ny taridalana ho amin'ny fanatanterahana ny asa izay efa nolazaina tao anatin'ny toriteny teo ireny. Ny tena atrehitsika moa indrindrindrindra amin'izao fotoana izao dia ny fanohanana fitondrana tantsoroka sy fanampiana an'ireo hiarambona vokatry ny rivodoza izay ny sesisesy teto amin'ny firenena. Isaorana ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny fiangonana manontolo eto amin'ny FJKM Soavy Masoandro ny amin'ny fanatanterahana izao fanompopo vavahana izao. Makasitraka indrindra tompoko eo ianareo vahoaka an'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana ny volontaire FJKM ao anatin'ny faritra Analamanga, ny mpikirakira ny sary sy feo eo anivon'ny FTV izay manatanteraka ny fandraisam-peo sary sy ny fampitana izany amin'ny fahitalavitra izay efa nilazain'ny tompon'andraikitra tamintsika teo zany ry havana. Dia isaorana isika rehetra ary dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Toy izao ara ny hafatra izay ampitaina amintsika eo anivon'ny FJKM. Ka tsy mitady ny mahasoa ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena izy. Korintianina 2:10, ny 7:30. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa ny fahasoavany no ahafahan'ny fiangonana mijoro ho vavolombelona amin'ny alalan'ny asa tanterahan'ny sampanasa eo anivon'ny fiarahamonina, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra atrehin'ny firenena izao. Toy izao ary ny hafatra ho an'ny fiangonana amin'izao alahady hitondrana mibavaka ny asa fampandrosoana tanterahany izao. Mbola eo ny valanaretina Covid-19 koa mampirisika antsika hatrany hiroso amin'ny fanaovana vaksiny ary hanatanteraka hatrany ny fepetra fiarovana ara-pahasalamana. Manoloana ny fikorontanan'ny toetrandro noho ny fahasomban'ny tontolo iainana dia manamafy ny antso hatrany samy mba handray ny andraikitra tandrify azy ny kristianina, mba tsy handripaka ala, hiady amin'ny doro-tanety, ho marina ka tsy hanao fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary, ary hilofo mafy amin'ny fambolen-kazo isan-karazany. Manamafy fa filana fototra eo anivon'ny fianakaviana ny rano sy ny sakafo ary ny fahasalamana, ka hifanometanana amin'ny asa famonjena ireo havantsika tratry ny kere any atsimo sy ireo marefo voadona mafy ny rivodoza sy ny ranobe isika. Manao antsoavo ho an'ireo synodam-paritany fitandremana mbola tsy misy volontaire FJKM mba hifandray amin'ny sampanasa fampandrosoana hananganany izany, firotsahana sy fitaizana amin'ny adidy amin'ny mpiarabelona sy ny firenena izany ry havana. Hanoy ny ezaka ny fiangonana amin'ny fandalana ny fahadiovana sy ny fidiovana ary ny fanadiovana, afaka mifandray amin'ny sampanasa fampandrosoana ihany koa isika ho an'ny torolalana ny amin'izany.
indrindraindrindra ho an'ny synodam-paritany sy ny fitandremana. Farany dia misaotra antsika fiangonana amin'ny fanoanana ny asa fampandrosoana, tanterahana eo amin'ireo sehatra samihafa ary mampahery antsika rehetra amin'ny azakazaka masina izay iombonantsika izao. Ho an'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny filakevim-pitondrana eo anivon'ny SAF FJKM. Andeha ary roso amin'ny asan'ny fiangonana antsika miasa fanaovana ny rakitra izay angatahantsika ny tanora mpananatra ny tompo avy eto amin'ny FJKM Maisavy Masoandro anatanteraka hira ao anatin'izany fanaovantsika ny rakitra izany.
ny andeny ny faharosy fahatelo amin'ny era fahatelo amby efapolo sy efajato no anolorantsika ny rakitra. Iroso mivavaka fangatana isika ry havana. Ianao Andriamanitra tsy toa tompon'izao rehetra izao, mahefa ny zavatra rehetra. Tompon'ny mponina sy izay rehetra eo aminy ianao, ary fantatray fa miaino ny fangatahanay. Mivavaka sy mangataka aminao zay raha eo, ny mba hiantranao ireo vahoakanao maro eto amin'izao tontolo izao, ny firenenay, ny vahoaka eto amin'ity firenenay ity. Mivavaka izay Tompo, ny mba hijerenao manokana reo havanay izay azon'ny voina noho ny rivo-doza izay nandalo teto amin'ny firenenay. Jereo araka ny fitiavanao sy ny indrafonao izy ireny, ka hiantrao Andriamanitra omeo azy izay rehetra ilainy hoentiny manarina ny fiainany indray. Ianao no hanampy azy amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny lafiny fanarenana ny fonenana, na ny fambolena, na ny fiainana andavanandro, indrindra fa ny fiainam-pinoana izy ireo, mba hatoky anao hatrany. Mivavaka ihany koa izahay ho an'ny fiangonanao izay irahinao, hitory ny filazantsara ny famonjenao amin'ireny vahoakanao mila vonjy ireny. Aza ve ilay raviravin-tanana ny fiangonanao fa atao ve manana hery hoentina anatanteraka izany asa ny rahanao izany. Omeo ny fiangonanao ny olona, ny vola, ny fitaovana, mba hoentina manampy ny vahoakanao amin'izany asa fanarenana ny fiainan'izany indray. Indrindra fa mivavaka aminao zay ho an'izao sampanasa asa fampandrosoana FJKM zao, zay manana anjara manokana amin'izany fanampiana sy fampandrosoana rehetra eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny vahoakanao, eo anivon'ny firenena, mba ho atanjahinao hatrany ny finoana izy ireo, ary hiara-dalana amin'izy ireo mandrakariva ianao amin'ny fanatanterahana izany asa rehetra izany. Dia matoky izay Andriamanitra fa izay fangatahana rehetra tianay hangatahanay vahoakanao, mba hahasoanay, mba
ajahoanay maharitra ao anatin'ny fitsapana sy ny fizantoetra dia ianao no anome anay izay rehetra ilainay. Ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay mampiombona anay hiaray vavaka manao hoe rainay io izay nitanitra. Ho masinan'iny anaranao, ho tonga anieny ny fanjakanao, tao anieny ny sitraponao ety atany tahaka ny nitanitra. Leonay anio ny anina sazo anay, mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana izao fanompam-pivavahana izao sika, ny hera fahafito amby folo amin'ny firana fanampiny, ary aoren'izany dia ny ray aman-dreny tandrina izay nitondra ny afatr'Andriamanitra no hametraka ny tsodrano. Aminay panumpuna samiasa nasu ulumaruk yaramyana manakena vukatu amin yarsisa yepana lenta samiyama nundumina wangkesaina rahirenu yaranyasa Diego hapini maraina kau manusesena doa sutumbutuan amanu supirendena saikina sana yutu kau namani sahira dunia yakrina isai tanteraka amintsika rehetra izay miombona amin'izao fampopavahana izao sy renentsika mbavaka rehetra ny tsodrano avy amin'ny tompo manao hoe ary Jehova hiaro anareo amin'ny ratsy rehetra, hiaro anareo mba tsy tafitohina izy ary ametraka anareo tsy hanatsiny anoloan'ny voninany amin'ny andro firavoravona. Eny hiaro ny fanahinao izy, Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Mipetray anareo samia manao vavaka mangina isika rehetra. Ho Jesosy hoe, nefa izao nangataka ao anao mba hatsolevina ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia hampahirezo ny rahalanao.
ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana soan'ny zanak'ondreny ny voninahitra sy ny fanjakana ny fahalehibiazana ny fahefanatra amin'ny taloha indrindra sakehitriny ary mandrakizay. Amen. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.